mitovy amin'le teo ihany fa somary avaditsika fotsiny ary le fanazavana zany hoe raha ohatra ka voateraka le zazakely manomboka mavomavo dia amin'izay fotoan'izay a tena mahazo lazaina mihitsy hoe tsy maintsy aretina foana zay tsy maintsy aretina foana zay a zany hoe mila tsy maintsy jerevana be ary mazava ho azy ny dokotera ihany mahafantatra an'izay hoe ina mety mahatonga an'izy fa raha ohatra ka hoe sendra hoe tsy teraka ny tany amin'ny toeram-pahasalamana ka mipoitra ny lictera voateraka le zazakely amin'izay fotoan'izay a tonga dia hoentina mitombo-pahasalamana aingina diaingina io zazakely io fa mila fitsaboana aingina manarak'izay a raha toka miloko mavomavo be koa le zazakely dia amin'izay fotoan'izay a mila jerevana mpitsabo aingina ihany koa izy a afana mandraindraikitra hitsaboana le zaza ary a ny manarak'izay a dia le hoe rehefa ohatra ka tsy miloko mavomavo tsara ny lokon'ny kakany fa matetika zany raha ohatra hoe somary fotsifotsy zay izy fotsifotsy ohatr'izany dia matetika zany iny fambara hoe sao dia misy a fahasamponana any anatin'ny aty any dia zay koa mety mahatonga ictera da amin'izay fotoan'izay zany mila jerevana aingana koa izy fanampin'ireo rehetrarehetra ireo a na ohatra izy a karakleza zay teo hoe mihoatra ka ny faharoa andro ka hoe miloko tsara ihany pipiasy kakany kanefa kosa hoe lasa tsy mety nono le zazakely lasa mikonainaina izy lasa mitaraindraina foana izy na misy zavatra hafa hoe misy lasa misy petipety na misy bouton ny vatany dia amin'izay fotoan'izay a dia tsy maintsy a mitiny mpitsabo aingana ihany koa izy a satria mety a ho zavatra tsy ictera physiologika arak'le nazavantsika teo tony izy fa mety ho zavatra avy amina aretina fambarana aretina dia noho zany mila fitsaboana aingana dia aingana izy ity moa za dokotera araka ny telenao teo hoe trangan-zavatra mety iseho a mety ihany koa fambara hoe misy zavatra tsy milamina tsara ao amin'le zaza dia ina no mety hoe mahatonga le ictera zany a ao amin'le zazakely dokotera miresaka zany momba le hoe ictera le tsy normal le hoe ictera hoe fambarana aretina ny zavatra ampiseho anankiray io zany hoe zazakely tsy tonga volana dia matetika tokoa zaza tsy tonga volana misy ictera ny antony a satria ny atony zany isany hoe mandevina le lazaintsika hoe bilirubiny dia ny atony zazakely vao tsy tonga volana nefa mbola tsy miforona tsara araka ny tokony izy moa zany tsy voalevina tsara zany le bilirubine dia zay mahatonga azy hoe misy an'le mavomavo fa ny zavatra hoe tena hoe matetika mpitranga tokoa mahatonga ny ictera indrindrindra ty amintsika dia ny anankiray le affection zany hoe misy microbe zany ary matetika izy io a zavatra microbe avy any amin'ny reniny a miampita makany amin'izany affection materno-fetale ny filaza zany hoe le reniny misy microbe na io voantazo izy na misy perte izy na misy aretina hafa dia vokatr'izay a rehefa teraka le zazakely dia miampita lasa mandray amin'ny aretina ihany koa le zazakely dia iny isany mahatonga ny ictera zay dia anankiray koa isany mahatonga ny ictera ny tsy fitoviana sokajin-dra eo amin'ny zazakely sy ny reny zavatra hoe tsy dia tena matetika ampiseho ka izy kanefany a zavatra isany hoe grave zany isany hoe zavatra atahorana indrindra zay hoe tsy fitoviana sokajin-dra eo amin'ny zazakely sy ny reny zay ary zay no antony amporisihana hatrany ny reny be voka mba hisafo satria ny zavatra atao moa zany ao anatin'ny fisafona ao anatin'izay le mitily hoe sao dia misy otrika aretina amin'le reny be voka fa ho ihany koa mijery sokajin-dra hoe inona sokajin-dra le zazakely mijery hoe inona no hoe raha misy aretina manokana mitaiza azy a mafana hoe mitsabo azy tsara ka tsisy fiatraikany any amin'le zazakely zay dia ankoatran'izay ihany koa nefa nlazaintsika teo a le hoe misy a karazana hoe fahasamponana eo anivon'ny fantsona ao anatin'ny aty malformation zany dia io ihany koa isany mahatonga ny ictera ny zavatra fotsiny ahafahana mamantatra hoe mety misy an'le malformation zay dia rehefa ohatra ka hoe misy ictera le zazakely dia jerevina le lokon'le kaka zay nahatonga le tsika nanazavatra hoe raha vao ohatra ka hoe tsy miloko le kaka lasa fotsifotsy satria na tokony izy mavomavo foana kakany zazakely zay moa resahantsika zay hoe mavomavo tsara ny lokony kakany zazakely voateraka fa raha ohatra izy ka hoe fotsifotsy ny lokony kakany amin'izay fotoan'izay a mila hitangana izy a mila manatina mpitsambo aingana satria miahahina voalohany raha tonga zay nompiseho a dia mety misy a malformation ao anivon'ny aty ny zavatra fa efatra sa fadimy zay dia ny zavatra tsara mifantatra ihany koa izy tia ndray nefa tsy hoe aretina fa tsara zavaina ihany koa hoe ny zazakely amin'ny nono amin'ireny a dia mandraindray koa mety a misy ictera
icteroletimera filazana azy izy io zany tsy hoe aretina satria mazava ho azy hoe nitronondreny iny zavatra amporosihana tranotsika ihany ko hoe ampinono hoe nireny foana nampinono fa ndraindray nefany a somary misy karazana rononondreny zany misy singa ao anatin'ny ronono ao zay somary mety mahatonga ny ictère fa le ictère io nefa tsy mavo be le zazakely fa mety maharitraritra hoe mandritra ny fotoana zay nonono le zazakely amin'ireny dia mety ho mavomavo foana izy fa tsisy atahorana zay fa ny afahana mamatana fotsiny hoe ictère vokatry ny ronono-dreny ty satsisy dia raha ohatra hoe afanaina le ronono le mamany ohatra dia rehefa afanaina izy ka hoe midina le ictère dia afaka le ictère dia amin'izay fotoana zay voapofo mihitsy hoe le ronono-dreny zany mahatonga le mavomavo fa araka lazay teo hoe icteroletimera zavatra tsy mavomavo be zany izy ary mazava ho azy matetiky iny tsy miandro voalohany ipoiran'ny ictère iny mipoitra fa ndraindray ry telo andro dia miandro orinan'le voateraka izy zay vao mipoitra dia anao teo ny teny hoe tsara raha misafo le renim-pianakaviana mandritra n'izy mitondra voga mety ho misy zavatra voasoroka ve amin'izay sa mety hoe misy azo fanapahan-kevitra azo ny dokotera ho eritreretina sahady amin'izay fotoana izay raha hoe mety ahitana taratra amin'izay le zaza avy eo tena misy dia misy tokoa raha ohatra zao miresantsika le resaka hoe infection le infection zany hoe misy microbe zany ao anatin'le reny ka raha ohatra ka hoe voatsabo araka ny tokony izy le infection iny le microbe atao anatin'le reny iny dia mazava ho azy tsy misy tsony le miampita mankany amin'le zazakely amin'izay fotoana zay zany voasoroka le infection ohatr'izay ihany koa le resaka hoe tsy fitsonana sokajiny raha amin'le reny sy ny zaza raha ohatra zany efa fantatra hoe misy sokajiny eny amin'le reny dia efa misy fitsaboana manokana ihany koa efa afaka atao amin'izay fotoana zay ary momba le malformation angamba mety hoe iny zany mety hoe sarotsarotra indrindra ty amintsika le mahantatra an'izay kanefa kosa raha ohatra ka hoe voateraka izy raha safo izy matetika moa zany appréciena ihany ko hoe tsy hiteraka hatrany fomba hiteraka any amin'ny tombo-pahasalamana afahana mitily zay zany ka ohatra hoe mbola any amin'ny tombo-pahasalamana izy any amin'ny toeram-piterana izy dia efa hita hoe lasa fotsifotsy ny kakan'le zazakely dia efa tsy maintsy andraindraikitra ny mpitsabo sy ny mpampiteraka ao hoe izy ty mety aia iny ty zazakely ty dia mahita aingakaingana kokoa zany ny fototra aretina ahafahana manao fitsaboana araka izay aloha indrindra dia mety afaka manolotra ve ianao santionana fitsaboana zany atao amin'le zaza efa voan'le ictère mihitsy zany ho an'le ictère hoe vokatry ny aretina zany hoe fambarana aretina dia eo aloha zany fitsaboana an'le aretina mazava ho azy ohatra hoe infection zany dia miditsy hôpitaly izy dia any izy dia asiana eo antibiotika sy namany